Ho aminareo rehetra ny ry havana malala, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny aro avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo alohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, ilay vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala, mahatratra ny Pentekosta 24, ny fanahy masina ny hanome finoana sy fanantenana velona ho antsika tsirairay avy. Eo manao amin'ny fanimpom-pivavahana ary sika ry havako, ny Apokalipsy 2:20, andininy 17, ary mitsambikina amin'ny andininy 20 no iderahantsika an'Andriamanitra, ary ny liturjia amin'ny endriny 10 no tanterahintsika amin'izao fanimpom-pivavahana izao. Aoka ary hiara-mitsangana isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Apokalipsy 2:20, andininy 17 sy ny andininy 20, iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy isotro mamaim-poana amin'ny ranonaina. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afaingana aho. Amen. Avia Jesosy Tompo. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy midera ary mankalaza anao zay Andriamanitro, fa ianao no nahary izao tontolo izao izay rehetra eo aminy, nahary anay zanak'olombelona ihany koa. Misaotra anao izahay, fa raha latsaka tao anatin'ny fahotana sy ny fahafatesana, dia nirahinao Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, hamonjy sy hanafaka anay. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa anio amin'ity andro Pentekosta ity, dia nirahinao ny fanahinao masina, hampijoro ny fiangonanao, handehanana iaraka ny sitraponao, hijoroana vavolombelona, hanohy ny asany Jesosy Kristy zanakao. Tsaroanay ny fatompony fahalemenay, ny eloka sy ny fahotana izay malaky mahazo anay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, no ifonanay sy bebahana eto anatrehanao, ray masina sy marino, aza tsarovana ny fahadisoanay.
ary vonoy ny elokay rehetra. Fantatray fa Andriamanitra tia sy mpamindra foy ianao, miai ny vavakay ka mamaly anay, mamela ny elokay sy manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa misaotra anao sahady izay Andriamanitra no ny famelan-keloka izay atolotra ao anay. Mivavaka aminao ary zahay, taio sy hamasino izao fanompompivavahana izao, hoenky ny voninahitra ao Andriamanitra, hiasan'ny fanahinao masina amin'ny mpino tsiraray avy, hijorono ho vavolombelonao tokoa. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanalalana anay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ianareo. Iroso avy hatrany ho an'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika soriavana malala. Fotoanany ankizy sy ny tanora atolotry ny sekoly alahady, iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao izahay no ity fotoana ity ahafantaranay indray ny zava-tsoa ny teninao ka hianaranay hankatoy izany. Dia mitarianay fanahy masin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ao amin'ny obolana toko faha-efatra andininy faha-enina amby roapolo, ao amin'ny obolana toko faha-efatra andininy faha-efatra amby roapolo no misy izao teny izao: esory aminao ny vava mandainga ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Ao amin'io andalatsoratra masina io dia misy ny hevitry ny teny hoe fahamarinana. Ny fahamarinana dia manana foto-teny hoe marina. Ny marina dia midika hoe mahitsy, tsy misy diso. Ny mifanohitra amin'ny marina dia diso, na ny hoe lainga ihany koa dia mahadika azy. Izy amintsika nge mbola tsy nandainga mihitsy, efa nandainga daholo sika. Fa ny tiany Jesosy ankatoavintsika anio eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina dia ny tsy handainga intsony. Satria hoy ny teny hoe esory aminao ny vava mandainga ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Ny teny ve eo andalatsoratra masina io hoe afaka manao lainga masina izany isika kristianina mpanaradian'i Jesosy? Tsia. Rehefa inona moa no fetin'ny lainga? Ny voalohan'ny volana avril. Tokony ankalaza sy andray anjara amin'izany fetin'ny lainga izany ve isika kristianina? Tsy tokony. Rehefa lainga dia lainga. Izay mandainga dia manaraka ny baikon'ny devoly ka tsy mankatoa ny fitarian'ny fanahy masina. Ho an'ny ankizy manokana izao, amin'ny lahady ho avy izao ny fetin'ny reny. Tena manam-potoana tsara tsika manana fanomezana ho an'ny neny, ka rehefa manolotra izany ho azy dia manoroka mamibe an'ny neny dia mibitsibitsika amin'ny hoe tsy handainga lainga intsony neny manomboka an'io. Ahoana tsara hoe ilay tenentsika amin'ny neny teo? Tsy handainga lainga intsony neny manomboka an'io. Tena sarobidy amin'ny neny izany fanomezana hafakely izany, mihoatra noho izay fanomezana rehetra mety omentsika. Izany aza adino izay. Hoy ny soratra masina mantsy ao amin'ny obolana toko faha-efatra andininy faha-efatra amby roapolo: esory aminao ny vava mandainga ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Fa aleo hovaintsika kely izany mba ho fankatoavantsika iteny io. Ka ny tsenjerintsika an'io izany dia ny hoe esoriko amiko ny vava mandainga ary alaviroko ny molotra mamitaka. Avereno izay lazaiko: esoriko amiko ny vava mandainga, alaviroko ny molotra mamitaka. Averintsika farany ary hoe
esoriko amiko ny vava mandainga ary alaviriko ny molotra mamitaka. Iarahantsika manao a ny ra fahaefatra andin'ny faharoa mamy ny fitianao mahafaly fo tokoa. Tompo, eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, ampio izay rehetra izay nankatony tenao ka nanao hoe esoriko amiko ny vava-mandainga ary alaviriko ny molotra mamitaka, mba tena iaina izany tokoa manomboka anio. Aminaran'i Jesosy, amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ieroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana malala, ataontsika ny hira fanampy ny faharoa amby efapolo ny andininy fahatelo, dia hitsangana ny taribavaka sy hamaky ny soratra masina. Ivavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay o, misaotra anao izay fa nomenao anay ny teny ny fahamarinana ary ny fanahy ny fahamasinana. Ampaherezinao anay ary anananay ny finoana marina anao. Mampaherezanay mandrakariva tompo ary egane ny teny izay alokon'ny vavanao tsy hiverina aminao foana raha tsy efa nahatanteraka an'izay sitrakao ary efa nambinina amin'izay nampandehananao azy. Amen. Fanekena taloha hitantsika ao amin'ny Isaia toko fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Isaia toko fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia mihainory Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiako. Izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady mamonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko ary ianao ry
jesosy rona izay nofidiako fa andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho ary rika ho amin'izay tany karankaina. Eny, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho amin'ny terakao dia aniry eny amin'ny ahitra taka ny azo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe any Jehova aho ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe any Jehova ary ny anarana hoe Israely dia ho tononony amin'ny mpanajana. Amen. Filazantsara ny Jaona, toko 7, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Jaona toko 7, andininy 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy nisy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly nanao hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azakaka noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary ianao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany, dia tahaka izay rehetra nateraky ny fanahy. Amen. Asan'ny apôstôly, toko 4, andininy 20 ka hatramin'ny 12. Asan'ny apôstôly, toko 4, andininy 20 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera, feno fanahy masina, dia nanao taminy hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy loha olona, raha dininy izahay anio ny amin'ny asa tsara nataona sitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olon'Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io, finaritra io masonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena avy amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azoantsika famonjeny. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana isika hanao ny hira manaraka dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Oh
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola ampitomboina ho amintsika mandrakarivany ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana ny hafatra ho antsika amin'ity andro ny Pentekosta 24 ity ry havako malala, dia ny asan'ny apôstôly toko 4 andiny ny 9 ka hatramin'ny 12. Asan'ny apôstôly toko 4 andiny ny 9 ka hatramin'ny 12. Vanim-potoana lehibe loatra eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana malala ny andro Pentekosta, satria manomboka amin'ity andro anio ity, manomboka amin'izao andro Pentekosta izao no hijoroan'ny fiangonana, hijoroan'ny kristianina ho tompona andraikitra noho ny tantsoriky ny fanahy masina. Izany mantsy ry havako na tonga an' Jesosy Kristy ilaza fony fahavelony mialohan'ny alany teto amin'izao tontolo izao, manao hoe mahatsara anareo ny fialako i Jesosy, fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 4 andiny ny 9 ka hatramin'ny 12 ity ary dia ahitantsika any Petera vavolombelon'ny ny asan'ny fanahy masina. Petera vavolombelon'ny ny asan'ny fanahy masina. Izany no votoatin-kevitra amin'ity perikopa anio ity. Fandeha aloha ry havako malala ho tsahivina kely ny tantaran'ny Pentekosta sy ny zava-nisy tamin'izany fotoan'andro izany. Ny asan'ny apôstôly toko 2 no mitantaran'ny Pentekosta, andro nilatsahan'ny fanahy masina, ary dia nitsangana Petera sy ny 12 nitoriteny tamin'ny fahasahiana. Dia miampita isika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andeha hiakatra ao amin'ny kianjan'ny tempoly ao Jerosalema i Petera sy Jaona, nisy lehilahy anankiray malemy tongotra ary dia nosotran'izy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga isika eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 4 ity, mifanatrika amin'ny Sinedriona i Petera sy Jaona. Ny Sinedriona dia ny fanatampony eo amin'ny manam-pahefana teo amin'ny fiarahamonina jiosy, fitsarana tampony, fitsarana ambony. Misy mpikambana 70 ao zay tarihan'ny mpisorona be anankiray. Ka ireo mpikambana 70 ireo dia ny fariseo, ny loholona, ny mpanorandalàna, izay olona notsongaina manokana no ny fahaizany sy ny fahalalany, indrindraindrindra ny fahaizana ny lalàna, notsongaina manokana no ny hery sy ny fahefany teo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Izany no mifanehitra amin'ny Petera sy Jaona eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 4 ity. Ireo Sinedriona ireo no manam-pahefana hitsara ny olona sy hanameloka olona handamina ny raharaha sarotra sy manahirana eo anivon'ny firenena. Nosamborin'ny Sinedriona i Petera sy Jaona, nampidiry ny an-tranomaizina ary noho ny maraina dia navoaka ho tsaraina. Ny fototry ny fitsarana dia voalaza tsara eto amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny andininy 7 mialohan'ity perikopa ity. Ary efa nataony teo ampovoany izy roa lahy dia nanontaniany hoe fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana no anaovanareo zao asa izao. Dia tahaka izao zany ny sarisary nivorony Sinedriona, ary mbola nampiana olona maro aza, ary dia nalatsaka teo afovoany i Petera sy Jaona noho ny asa lehibe vokatry ny fanahy masina zay tao amin'izy roa lahy. Eto ry havana amin'izao asa hijoroany Petera sy Jaona izao no ahitantsika tokoa fa manova, manavaolona ny fanahy masina, manova sy manavaolona ny fanahy masina.
fa i Petera ilay fantatsika loatra raha fony mbola vo niaraka an' Jesosy Kristy dia ilay olona saritahotra, ilay olona tsy sanjoro akory, ary raha nanontaniana izy tamin'ny fotoana fitsarany Jesosy Kristy hoe naman Jesosy ianao dia sa nanda an Jesosy Kristy. Izany Petera izany ankehitriny no mijoro eo anatrehany synodiona ary sa milaza ny momba an Jesosy Kristy. I Petera ilay tsa nanambara akoriny amin'i Jesosy Kristy teo aloha, ankehitriny kosa nefa no niasa ny fanahy masina izay miasa mahery eo anatiny dia mijoro ho vavolombelona eo anatrehan'ny mpanapaka, eo anatrehan'ny synodiona. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, andro Pentekosta no atrehintsika izao. Efa tsy hitany masontsika intsony Jesosy Kristy, fa ny fanahy no manova sy manavao atsika ho sahiatrika ny zavatsarotra sy ny manahirany. Ny fanahy masina no mahatompona andraikitra atsika hanohy ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy ary hanao asa lehibe noho izay vitan' Jesosy Kristy aza isika. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, ny vavaka ataontsika ary amin'izao andro Pentekosta izao dia ny hoe fanahy masina ho vai sy avao zy izahay ho tena sahijoro vavolombelon'i Kristy tokoa. Fanahy masina havao zy izao tontolo izao mba ho tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy hitory ny anaran'i Kristy. Faharoa ry havako malala, ny fanahy masina indrindra koa dia hery mampijoro amin'ny finoana, hijoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanahy masina hery mampijoro amin'ny finoana, hitory ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy ny 112 sy ny 12. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay ahazoantsika famonjena. Miverina kely ihany amin'ny tantaran'i Petera isika, satria efa voalaza hatreny am-piandohana fa Petera vavolombelon'ny asan'ny fanahy masina no foto-kevi-dehibe amin'ity perikopa ity. Raha mbola niaraka tamin'i Jesosy Kristy ihany Petera tamin'ny fotoan'andro fahaveloman'i Jesosy Kristy, miaraka amin'ireo 12 apôstôly, dia nisy fotoana izay nandalova ny fanahy masina tao amin'ny Petera ao Matteo 9:12, ny 7:12 ka hatramin'ny 7:12, Matteo 9:12, 7:12 ka hatramin'ny 7:12. Nanontany ny mpianany Jesosy tamin'izany fotoan'andro izany manao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona, izany hoe ataon'ny olona iza marina ny anaran'ny zanak'olona izay ahafantarany ahy. Dia namalina ny mpianatra nanao hoe ny sasany manao hoe Jaona mpanao batisa, ny sasany manao hoe Eli, ny sasany manao hoe Jeremia, ny sasany manao hoe anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy ihany Jesosy, fa ianareo mpianatra kosa manao aho izy. Ny asa tao amin'ny Petera ny fanahy masina, ka dia namaly Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ary noho izany teny na fanekemponona nataon'i Petera izany, dia hoy Jesosy Kristy hoe sambatra ianao ry Petera, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Tsy nofo aman-drà no ahafahana mijoro manambara ny anaran'i Jesosy Kristy, fa asan'ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny olona. Raha manohy ihany sika io tantara io ry havana ao Matteo 1:12, rehefa avy nanao fanekemponona miezinezina io Petera noho ny fanahy masina izay niasa tao aminy, dia hoy Jesosy hoe ianao ny Petera, ary ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Matteo 1:12, ny 15:20. Jesosy Kristy no vato fehizorony finoan'i Petera. Jesosy Kristy no vato fehizorony finoan'ny fiangonana. Jesosy Kristy no vato fehizorony finoantsika.
ary noho ny fahafenoany fanahy masina tao amin'ny Petera miveriny isika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny ny faraka 12 sy 12 noho ny fahafenoany fanahy masina tao amin'ny Petera dia miverina indray tianaran' Jesosy Kristy vato fehizoro ity ka amin'ny fomba entitra sy mazava no ijoroany Petera vavolombelona ka dia hoy indrindra izy eto amin'ny andiny ny faraka 12 sy 12 hoe ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay ahazontsika famonjena. Feno ny fanahy masina ankehitriny Petera ka mijoro amin'ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy no nahasitrana n'ilay marary malemy tongotra. Ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy no nahafahan'ny fanandrina tamin'ny Sinedriona. Ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahany manao asa lehibe, asa mahagaga noho izany fanahy masina mitoetra ao anatiny izany. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, tsy misy anarana hafa tokoa aty ambanin'ny lanitra ahazoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny fanahy masina izay miasa mahery ao anatin'ny mino no ahafahany mitory sy manambara izany anaran'i Jesosy Kristy mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao izany. Ko amin'izao andro ny Pentekosta, andro ankalazana ny fanahy masina izao, dia engany iorina sy hiasa ao am-pontsika tsiraray avy, iorina sy hiasa ao amin'ny fiangonana ny fanahy masina ahazoantsika iry hijoroantsika ho vavolombelon'i Jesosy Kristy vato fehizoro ny finoantsika, hanala ny tahotra, hampisinda ny aya, handresy orooro, anatanjaka fanahy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Oh
Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Misaotra anao zahay no ny amin'ity ora sy fotoana sarobidy loatra iainanay eto anatrehanao ety, dia ny fankalazana ny andro Pentekosta, na natanterahinao ny teny fikasanao ka nandatsahanao ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra. Misaotra anao zay fanahy masina fa ianao no hery manova sy manavao ny fiainan'ny fiangonana. Ianao no hery mampijoro amin'ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy. Ko mangataka aminao zahay, fanahy masina, havaozy ny fiainanay tsiraray avy. Fanahy masina, havaozy ny fiangonanao. Fanahy masina, havaozy ny firenenay sy izao tontolo izao. Fanahy masina, havaozy ny voary manontolo. Matoky ny hery ny fanahinao masina tokoa zay Andriamanitra, hamelona finoana sy fanantenana ao anatinay, hijoroanay vavolombelona ampahasahina hanohy ny asan'i Jesosy Kristy. Eto ary dia mivavaka izahay ho an'ny ankohonana kristianina tsiraray avy, ampaherezo amin'ny fanahinao masina ny vahoakanao Andriamanitra. Tafiohery, tanjaka fahasalamana, arovy amin'ny aretina, indrindra izao valana aretina, mbola tsy ahita-panafana izao. Mivavaka izahay, ny hijerenao manokana ny vahoakanao tsiraray avy amin'izao andro sarotra izao. Misy ny mitebiteby fatratra, velom-panahina, mitady-kivy aza, misy ny very asa, misy ny tsy manan-katokona. Vonjeo Tompo, vonjeo ny vahoakanao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao, izay mbola mahatsiaro tokoa fa ao anatin'ny fahasairanana sy ny fahaterena no ny fahamehana ara-pahasalamana eto anivon'ny firenena. Ny fanahinao masinany hampijoro, hampahery ny fiangonanao. Eto Andriamanitra, dia mahatsiaro mambavaka manokana indrindra koa ny zanaky ity fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra ity, na ny eto an-toerana, na ny any amin'ny faritany, na ny any ampitany ranomasina, na iza misy azy ireny Andriamanitra, dia tonononay amambavaka eto anatrehanao, mba ho vanginy ny fanahinao masina amin'izao andro Pentekosta izao, ahery amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, ary tsy ho diso zava-tsoa sy fitahiana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka izahay ho an'ny filohan'ny FJKM, ny birao mpiandraikitra foibe, ny président synodaly sy ny synodam-paharitany rehetra, ny kristianina manontolo manerana ny sahan'ny FJKM, ny fanahinao masina, lay fanahy mpanavao sy pampahery, mba sy hampahery ny fiangonanao sy ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, mba ho azavain'ny fanahinao masina ka ny sitraponao Jesosy no anjaka eto amin'ny firenenay, hitondra famonjena, hitondra fiadanana. Ny vavaka Tompo, dia sitraka indrindra maminay loatra raha iombonana mivavaka nampianarin'ny Kristy manao hoe: raina eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, meo anay ny nianina sahaza ao aminay, ary mamelà ny helokay, tahaka ny milanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, amin'ny fahalalana ratsy, amin'ny fanjakana sy ny hery,
ndia hijoro vavolombelony finoana isika riavana ka eo ampitsanganana no anaovantsika ny fanekempinoana apôstôlika. Aokary hiara-anambara ny fanekempinoana apôstôlika isika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy janan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nitsara napaka Pônty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nanevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny hazo fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka vavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any avy tsara vera sy ny maty. Niny fanahy masina, fiangonana masina manera sy tontolo izao, fiangonana ny olona masina, fifamelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Mialohan'ny sarahana ry havana malala dia misy raha vitsivitsy hambara amintsika. Manonona ny fiadanan'ny tompo hatrany ho antsika rehetra ry havana, ary dia mizara amintsika izay raharaha tonga eto am-pelantanana. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra nahatratra izao aladin'ny Pentekosta izao, izay fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina, ary dia ifampitrotro ambavaka isika mba samy hiankatoa ny fitarian'ny fanahy masina mandra-piavin'ny tompo indray etỳ tany. Isy ny fandraisana fanasan'ny tompo ry havana aorian'ny fanompoam-pavahana, isy ny sakramentan'ny batisa amin'ny fidirana faharoa. Ny rakitra telo no atao araka ny fanao mahazatra ho tanterahantsika, aterina etỳ amin'ny alitara hatrany izany ho mariky ny fanoloran-tena sy ho fanarahana ny fipetra ara-pahasalamana. Mitoy ny fidirana indroa tanterahantsika eto amin'ny fitandremana isaky ny alady amin'ny 7 ora sy amin'ny 9 ora izany. Ny fizarana tikemo ho amin'ny fanompoam-pavahana alahady dia tsy miova fa isaky ny zoma ihany, manomboka amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora sasany. Afaka makatike 4 ny olona iray. Amin'ny herin'ny anio ry havana 7 jona dia alahady iarahan'ny mpandray rehetra latabatra amin'ny tompo. Fotoan-dehibe roa no atrehintsika amin'io. Ny voalohany dia fankalazana ny fetin'ny reny, atsiaro ambavaka ny reny rehetra isika. Ny faharoa dia fanohanana amin'ny alalan'ny rakitra sy ny fitrotroana ambavaka ny mpanompony Ramatoa Perline Razavitrimo, tahaka ny fanaontsika mahazatra isan'ny taona izany. Tsy aivina ihany koa fa hanomboka amin'io alahady 7 jona io amin'ny 12 ora ny fianarana katekomena, koa dia antsoina mpitiavana izany ny katekomena rehetra. Farany dia tsy mitsahatra ry havana mampatsiahy ny fipetra ara-pahasalamana manoloana ny valana aretina Covid-19. Manentana antsika hanaraka tsakany sy andavany ny fandaminana amin'ny fotoana rehetra, mandritra ny fangalana dike izany, fanompoam-pavahana alahady, ny fampioam-pavahana amin'ny fahoriana, ny fanaovantsika enregistrement. Fisaorana no amaranana izao raharaha izao. Randriamanana David Richard, Randriamanana Maminirina sy Abatoetra, baba sy ny zanany, ny iray tapo amin'ny ary ny fianakaviana manontolo, dia maneho etona ny fisaorana ny mpianakavin'ny finoana eto amin'ny fiangonana FJG Matrano Vato Faravohitra, ny mpitandrina mivady, ireo namana sy tapaka tandrify varavarana, izay tonga ny dododo nampahery anay tamin'ny fodimandry ny Randriamanana miangaly. Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly fitianareo, ary miala tsiny indrindra ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny hafenondrano be loatra. Voaray ry havana ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ary sika rehetra kosa dia samy ahery amin'ny finoana sy asa ary ny fiombonam-bavaka. Amen. Hamarana ny fotoana isika ry havana malala, ny era fa 7:7 andeny ny voalohany mialohan'ny tsodrano, andeny ny fahaefatra aorian'ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika.
maiso amin'ny finoana ry havana malala ny tsodrano atolotr'Andriamanitra ho anareo. Andriamanitry ny fiadanana anie, amasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho azy aniny voninahitra, ho aminareo ny fahafenoan'ny fanahy masina. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia miraso antsika rehetra samy ho tahin'ny Tompo ry havana.